Zany amin'ny fanehoan-kevitra zay nentin'ny député-ny Sambava iny fa mandrahona ny anakatona ny birao ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny commune 720 am'zato any amin'ny faritra vadivady fitovonany manomboka ny 510 jiona ho avy izao. Ny antony izany dia ny tsy fivoahan'ny teti-bola fanampinan'ny commune manoloana io miantso indrindra ny tokony ahitana vahaolana aingana ny solomavambahoaka ny Manakara Zafy Mahatra Abel. Manamada greve ny ben'ny tanàna ao anatin'ny commune 720 am'zato any amin'ny faritra vadivavy fitovonany mandrahona ny anakatona birao ireo ben'ny tanàna manomboka amin'ny 15 ny volana jona ho avy izao. Ny tsy fivoahan'ny teti-bola fanampinan'ny commune no antony fitokonana. Manoloana io miantso ny tokony ahitana vahaolana aingana ny solomavambahoaka ny Manakara Zafy Mahatra Abel. Les subventions tompoko mba ilaina ahafahana magnatanteraka an'ilay asa dia anjaran'ny mpanatanteraka zany no mijery tsikelikely amin'izay hoe ahoana kosa gn'amana ny subvention satria raha ny commune ane raha ohatra karakaraka ny zavatra misy aminazy tsy tafavoaka ny commune no nitaontsika hoe mifantrana misy ao aminazy. Misy commune ane miaigna amin'ny resaky ristorona vato fotsiny zany hoe le vato teheniko ataontsika hoe moellon zay fotsiny misy aminazy, tsy manana pierre précieuse izy, tsy manana vokatra izy ohatra dia charge zany hoe ino moa zany namelomany tegna ao raha sy hitantsika hoe amin'ny saison na litchi na saison na voasary sahala amin'izany ohatran'izany zany agny aminay any dia mba iny azahoana ristorona kely iny ipevana ny charge rehetrarehetra ao amin'ny commune. Zay zavatra zay zany veriko fa tokony fampidinihana avao fa sy dameky loatra amin'ny resaka hoe anao olom-boafidy voavetivety agnaty fotoana foiky da tokony magnatanteraka ny asa eky aloha zay ataontsika hoe nifanarana tamin'ny vahoaka fa sans l'empêche kosa hoe sy tako mizohy zay agnatiny moa fa tsy magnahy zany raha ohatra ka zay nivera fampity anazy fa ataontsika hoe nampahory vahoaka kosa agnatiny ataontsika hoe greve. Raha tsy misy ny marimaritra iraisana hita manomboka amin'io fa 15 ny volana jona io dia tsy hisy ny fanomezana taratasy-panjakana samihafa toy ny soram-piankohonana mety hisy fiantraikany amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny alalan'ny tsy fananganan-tsaina ny grevy tanterahan'ny ben'ny tanàna ao amin'ny faritra vadivavy fitovonany.